Arrivani alarbi fa 20 ny volana aogositra taona 2024 manaritra ny fiarabana tompolasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina empanajana ianao anaraka hatramin'ny farany izao fampahalalam-baovao izao ibantoerana ato anatin'ny fampahalalam-baovaontsika ny apejin'ny politika manodidina indrindra ny tontolon'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra no tokony ho tanjona amin'ny fifidianana izay tanteraina ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao hoy ny filoam-piara-mitantana ny firaisan-kinina Marc Ravalomanana nandritra ny lahateny fanokafana izay nataony teny anivon'ny seni androany tamin'ny fakakevitra sy ny famelabelaran-kevitra izay nataony ity voamera-pirenena ity teboka telo nisongadina tao anatin'izay fandraisam-pitenenana izay ndao raha tsika ny fanadiadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny mbola avatsara. Zava-dehibe ny fifidianana izay atrehana ny 1 Desambra izao satria fototra iaingana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra ihany no fototry ny demokrasia marina ka tokony samy hitandrina toy ny anaka Andriamaso izany na ny rafitra pikirakiran'ny fifidianana na ny manam-pahefana isatsokaziny ary ny antoko politika andray anjara amin'izany hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Zava-dehibe ny famelabelaran-kevitra izay nataony seny androany saingy mitaky fanatanterana araky ny tokony izy ny zavatra voalaza mandritra izany hoy hatrany ny fanazavana aoka izay ny alabato hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Zava-dehibe loatra fa tsy kely akory na maiva araky ny volana teo ny fifidianana izay be ny tanàna sy ireo mpanolo-tsaina satria antoka ametahana ny filaminana sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena zany. Fifidianana anankiray izay manakaiky ny vahoaka ary manana maizy azy na eo amin'ny filaminana na eo amin'ny fandriampahalemana na eo amin'ny fampandrosoana tanteraka. Zava-dehibe hoe aminareo fa tsy kely na maivana akory eo firenena iombonana Madagasikara araka nyvoalaza ny matoniste ny décentralisation teo ndroany nareo mitondra avavendray nareo mety mpanohatra dia manaiky mihitsy amin'izy dia teo koa le niteny samy miteny daholo mitody tsara mihitsy nitesaka mitondra ny tenin'ireo mpanohatra koa izahay antoka hitondrana filaminana hoe aminareo sy fandriampahalemana eny anivon'ny commune sy ny manodidina azy amin'ny fampandrosoana ity fifidianana atao ity fifidianana mangarahara fifidianana andraisan'ny rehetra vahoaka andraisan'ny rehetra fa tsisy faniriklahana. Ny fifidianana madio sy marina no ame voka-pifidianana ekeny rehetra izay antoka isin'ny filaminana ary antoka andraisan'ny rehetra anjara anekeny ny vokatra. Zay teny rehetra teo samy laza daholo fa hikady hitaky izay filaminana sy andraisana vokatra zay. Noho izany izay efa ty amin'ny fanoerana dia mitaky fandraisana ndraikitra avy aminareo seni gouvernement ary ny fitsarana maefa manana maizy azy ny fitsarana maefa aoka izay ny osoka sy ny alabato satria samy miteny todolo tsika rehetra zay afaka ntsikerana isy ny laza marina. Ny demokrasia sy ny tany-tandalana no fototra iorenan'ny repoblika. Noho izany tokony ajaina ny lalana voasoratra mba tena isin'ny demokrasia marina eto amin'ny firenena hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Mitaky andraikitra amin'ny fitondram-panjakana sy ny genisy ny fampiarana izany indrindra fa amin'ny fampitovianjo ny kandida-mpifaninana. Ny andiny voalohany eo amin'ny lalam-panorenana andalana fahatelo dia milaza fa ny demokrasia sy ny fanajana tany-tandalana no fototra iorenan'ny repoblika. Misy matoky zay fa manana maizy azy anareo seny. Noho izany aoka izay tsy fanajana ny demokrasia sy ny fanitsakitsahana lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Mitona antsika rehetra koa izay indrindra fa ianareo seny gouvernement ary fitsarana maefa hoe aminareo mba tena andray andraikitra sy ampiaka tsara ny lalàna sy ny fahefana no meny anareo. Noho izany dia matoky sy mino izay fa tena izotra tsara ampilaminana ampanajana ny fifidianana. Za matavatra nareo izahay ty ampanohatra tsy hitsikera fotsiny na ilaza aminareo amin'ny aina aman-jery zay zany tsy voateny teo hoe fandraisana anjaran'ny mpanohatra amin'ny aina aman-jery vomeny zay mba afaka hiteny. Ny fitovian-jo eo amin'ireo kandida rehetra amin'ny fanaovana ny fampelezan-kevitra na eny an-kianja zany na amin'ireo aina aman-jery samihafa mba irenay dia irenay mihitsy ho tanteraka
nisy ny mangarahana tanteraka amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana ihany koa tena zava-dehibe ny anivon'ny SRMV sy ireo ratsa mangaiky ny senia misy anareo any anajany fahamarinana eo anivon'ny fitsarana maefa tsy mitongilana tena irina dia irina tokoa mitindry mandeha ty tokony isy ny fanomezana lesona ho an'ireo izay mandika lalàna tahaka ny efa nitranga tamin'ny fifidianana ho solom-bavamboaka farany teo takina ihany koa ny fahafahana ny rehetra andray anjara amin'ny firotsahako fidiana mba tsy hisiany fanilikiliana ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Maro ireo fitoriana izay napetraka teny anivon'ny fitsarana nefa hatramin'ny votsy isy vokana mba hamezana lesona ho an'ireo izay tsy nanadin'izany farany zo fototra ny fahafahany milatsaka ho fidiana sy ny mifidy ka tsy hisy tsony fanilikilana hoy aminareo fa mba samby azo ny tandrify azy aby voaka malagasy samy manana ambition daholo na fahazotoana irotsaka anasoany Madagasikara ka dia matoky tsy mino zay fa fifidianana tsy manilikilika fifidianana manaja tsara ny lalàna sy ny tany demokratika ty fifidianana ho avy ty miantso ny olo-pirenena rehetra mba ho vonona ny andray anjara amin'ny fifidianana 1 Desambra io ny filoha Marc Ravalomanana izay nanamafy fa zava-dehibe ty fifidianana ity satria antoko ny fampandrosoana ny komina rehetra manerana any Madagasikara koa tsy tokony ho atao antsirambina. Fa manodidina ny 2.5 miliara ariary ny tetibola everiny eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena amin'ny sanany fifidianana fa ahafahana manatontosa ny fifidianana izay atao ny 1 ny volana Desambra izao. Tsy mitovy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna teo aloha ny fifidianana izay tontosaina amin'ity fifidianana iray mitoraka ity raha ny fanazavana hatrany. Androany moa dia nisy ny sehatra fanakalozana sy fifampizarana vaovao mikasika indrindra ny pitsopitsony amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay natao teny anivon'ny Seny androany fotoana ihany koa nitondrana vahaolana manoloana ireo tsikera izay nahazo ny Seny. Ndao raha tsika ny fanadidina mahakasika izay. Lisitra tokana ihany no mitondra ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 1 Desambra miankina amin'ny isam-bato no hitsinjarana ny mpanolo-tsaina araka ny lalàna efa misy mazava arak'izany fa tsy mitovy tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna teo aloha ny fifidianana ho ben'ny tanàna amin'ity taona ity araka ny fanazavana no mentseny androany tsy ho isan'ny mpanolo-tsaina ny tanàna ny kandida nirotsaka ka tsy lany miankina amin'ny filaharan'ny lisitra kosa no andraisana ny mpanolo-tsaina ho an'izay kandida resy raha ny fanazavana hatrany. Amin'ny toerana anankiray dia misy lisitra efatra mifaninana amina komuna ray izay misy toeran'ny mpanolo-tsaina 5. Rehefa natao ny fifidianana dia ny isan'ny mpifidy soratra anarana 990 ny isan'ny tonga ny fidy 980 ny vato fotsy tsy maty 80 no zany ny fitambarana ny vato azo ny lisitra tsirairay zany dia 980 anisorana 80 dia manome 900 io zany le mazahatra antsika ny fiteny hoe suffrage exprimé na vato manan-kery. Dia kajiana ny atao hoe quotient électoral zany hoe manao division zany sika ilay suffrage exprimé zaraina amin'ny isan'ny toerana iadiana zany hoe 900 izy eto moa zany dia zaraina 5 dia manome 100 dia eto moa zany amina fomba fiasa moa zany izy dia aleo raisina foana ny 2 chiffres après la virgule. Raha raisitsika ny lisitra efatra teo dia hitantsika ireo isam-bato azo ny lisitra tsirairay avy dia kajiana aloha ny toerana azo ny lisitra tsirairay amin'ny alan'ilay quotient électoral zany hoe ny isam-bato azo ny lisitra tsirairay zaraina amin'ny quotient électoral zay zato izy teo dia hitantsika avy hatrany fa misy ny mahazo efatra telo iray zany hoe amin'ny fikajianana izy ity zany dia ilay isa tsy mivaky ambany no raisina satria ohatra zao raha dia mahitsika hoe 4,16 dia ilay entier na isa tsy mivaky ambany ny 4 no dia rehefa atao amin'izay ny fitsinjarana zany dia tahaka izao le izy hoe ny a mahazo efatra ny b mahazo telo ny ray ary ny mahazo iray. Ny tribonaly misanany ady amin'ny fanjakana no tompona andraikitra amin'ny fitsinjarana toeran'ny mpanolo-tsaina ho iatrany ny fanazavana ary efa misy ny rindram-baiko momba izany any amin'ny fitsarana io mamoaka ny fitsinjarana atao toy izao no ohatra no raisiny Seny mahakasika izany. Raha tamin'ny taona 2014 dia mizara roa izy ireo nitokana ny fifidianana ben'ny tanàna nitokana ny fifidianana mpanolo-tsaina. Amin'ity kosa indray
araka ny voalazan'io lalàna voasoratra eo io ny loi 2023 dia lista ho an'ny be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ka ny mpitarika ny lista na ny tête de liste no candidat ho be ny tanàna. Zay zany ny zavatra tsara ho fampitsika mikasika ny fifidianana communal sy municipality. Ny faharoa dia mitovy tamin'ny isa tamin'ny taona 2024 ihany zay natao tamin'izay ny isan'ireo mpikambana amin'ny mpanolo-tsaina na ny filakevitry ny tanàna. Ny fahatelo dia lany be ny tanàna ny lohalista na mpitarika ny lista na ny tête de liste ho an'izay lista nahazo ny isam-bato betsaka indrindra tonga dia ny lohalista amin'io zany no lany be ny tanàna. Fa mitsinjara araka ny vato azo kosa manaraka ny fitsipika ny antsoina hoe quotient électoral à plus fort est ny isan'ny toeran'ny mpanolo-tsaina ka tsy tafiditra ao intsony ny lohalista na ny tête de liste ho an'ny lista zay tsy nahazo vato be indrindra. Manodidina ny 20 miliara ariary mahery ny teti-bola anatanterahana ny fifidianana amin'ny faraika amby folo ny volana desambra. Teti-bola nangatahany seni ary nangataovy ny gouvernemanta raha ny vaovao ihany. Any ivelany no anontana ny bileta tokana. Ny lisy mpifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ihany no ampiasaina ho amin'ny latsabato ny 2 desambra io raha ny fanazavany ny seni hatrany. Fanahitsy ny teo anivon'ny antokotiko Madagasikara androany raha nametraka fantanina mahakasika indrindra ny tsy fatomombanana maro lafy tamin'ny fifidianana farany teo. Isan'izany ny alabato izay mitranga eo ihany koa ny fahabangany ireo commune manerana any Madagasikara sasany izay mbola tsy misy be ny tanàna hatramin'izao. Ankoatra izay ny fampiasana olo-mpanjakana izay mitranga mandritra ny andro mpifidianana mitaky fandraisana fepetra entitra izany hoy ny teo anivon'ny antokotiko Madagasikara nandritra ity fotoana androany ity fanadihadiana. Isan'ireo olana mipetraka hatramin'izao ny tsy fisina be ny tanàna voafidim-bahoaka tao amin'ny tanàna ny Moramanga. Fanapahan-kevitra niraisin'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana tao Tomasina ny famerenana ny fifidianana be ny tanàna ny taona 2024 saingy tsy notanterahany izany mandrakandroany fa delegasiona manokana no mitantana any Moramanga nandritra ny 5 taona maninjitra. Ankoatry ny tranga ao Moramanga isan'ny nametrahana fantanina teto amin'ny seni ny fitakiana taratasy ketra. Inona ny fepetra ho raisin'ny senia rehefa napetrako ty fantanina ity makasika ny fifidianana miverina ka ny antokotiny matao Moramanga nandresy nanao autosaisine tribunal administratif dia miverina ny fifidianana tsy nisy ny fiverenana ny fifidianana mandrakitia ny androany. Inona ny mety ho fepetra raha ohatra ka miseho zay trango zay amin'ity fifidianana manaraky ty. Ny faharoa dia fantanina mipetraka amin'ny sampanarahany etra. Le izy zay raha le olom-pirenena no irotsaka personne physique fa personne morale no hitakinany etra amin'ny olom-pirenena irotsaka ho vidiny. Inona ny fepetra ho raisina amin'ilay hoe miandry baiko avy any ambony satria kahako manokana tamin'izany irotsaka ho solombavam-bahoaka teo andro miandry amin'ny certificat de régularité fiscale tany Tomasina. Za manana carte fiscale 2024 voalohako ny etratrano manontany ny tompona andraikitra dia hoe efa complet ny dossier anao fa miandry ny baiko avy any ambony. Manontany any DRI miandry ny baiko avy any ambony. Izy tompoko le baiko avy any ambony andrasana ary inona ny fepetra tokony raisina makasika an'izay. Ho an'ny zava-misy ao Moramanga dia nanambara ny seni fa fanolorana ny daty amerenana ny fifidianana ihany no nataony seni fa miankina amin'ny fanjakana kosa ny mety ofisiam-bola na tsy ahafana manatanteraka ny fifidianana. Raha makasika ny taratasy ketra kosa dia nilaza ny tare jeneraly ny etra fa afaka miantso azy izay voasakana momba izany satria tsy manome baiko na izana izy tsy hanome izany ny tenany raha toa ka feno ny fepetra tokony ahazahoana izany. Fa ankoatra ireo dia isan'ny fantanina mipetraka ihany koa ny momba ny fisorohana ny alabato mandritra ny fifidianana. Nilaza mantsy ny ministry ny fitsinjaram-pahefana fa miantso polisy ny fanoherana raha miresaka fampiasana ny olo-mpanjakana amin'ny fifidianana. Makasika an'ilay fangalarabato tamin'ny fifidianana legislativa iny be dia be ny alabato na iza mamo na iza miantso polisy fa alabato matsiraviny ny fandraisana andraikitra ny seni no tadavinay ao anatin'izay hoe ny lalàna mazava tsara
ny olona ao anaty atoa tsy mahazo atao président na bureau de vote membre bureau de vote. Ny neutralité de l'administration tokony ho hajaina ihany koa satria hitanay hitantsika fa nampiasaina be tao ministère ny fanabeazam-pirenena sy ministère ny fahasalamana tao anatin'izay andraikitra be lehibe. Ny fahatelo farany dia ny fandraisana andraikitra hoy ny makasika ny olona izay manao tsy mety lalàna mazava nge fa fampiarana anazy no tsy mety no tsy misy na matahotra ihany koa no le tsindry hoy ka eto monsieur le DG teny hoe tsy misy any ambony raha nateny ny AG ny tiky Madagasikara teo hoe makasika leo izy zany tsy izy le olona any ambony ambesana andrasana fa misy olona hafa manao tsindry ka editsika am'le alatra sy ny kolokondry sy ny tsindry dia fanapa-kevitra ngeza be avy aminareo mitsiny no andrasanay. Nilazany anarina ireo lesoka nandrindra ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny moa ny génie ka nisan'izany ny fampiaran-dalàna mandrindra ny fifidianana be ny tanàna ho avy andrasana ny toyiny. Mbola manodidina izay hatrany dia nafana ny fametrahana fanontaniana sy ny adievitra tetry amin'ny génie ny maraina teo. Tsy nitsitsy fitenenana raha teo izay nandray fitenenana sy nametraka fanontaniana tamin'ity vao miaram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ity. Isan'ny voaresaka nandrindra izany ny fitakina ny fampiaran-dalàna sy ny fampiasana ireo fahefa-mpanjakana sy ny olom-panjakana mandritra ny fifidianana izay. Fanoliana andraikitra no nataony ministera voakasika ary valborengina ho an'ny valim-panontaniana. Ndoaratsika ny fanadidi. Valborengina no nasetry ny ministry ny fitsinjaram-pahefana Naina Andriatsetoaina rehefa namaly ny fanontaniana napetraka ny filohan'ny antoko HVM momba ny fandraisana fepetra mandroana ny fampiasana ireo olom-panjakana mandritra ny fifidianana ho solombavam-bahoaka farany teo. Nilaza ity ministra ity fa tsy ny olona akaiky ny fitondrana no afaka hibaiko sy ampiasa ny fahefa-mpanjakana fa mamy antsy polisy ny fanoherana raha miresaka izany. Ahitany be sy ny maharoana azy hoe izy moa tena mampiasa ny délégué mpanjakana sy ny sisa tsy voatery ho candidat-mpanjakana izay mihitsy nitsapaka nandifandray fifidianana hoe mampihenana moa vadibadika androany fondram-panjakana rapitso manohitra politika moa zany fa raha nandeha izy ohatra mamy antsy polisy ihany. Nahitsy ny filohan'ny antoko HVM manamaly ity valiteny ny ministra ity. Lasa resaky ny mamy hoy izy no atao kanefa raharam-pirenena no resaka. Tsy misy olona avy amin'ny fanoherana na olona avy ety amin'ny mpanohitra ka afaka hibaiko lehibena distrika hoy Rivo Rakotovao. Nampatsiany zavatra nitranga nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ihany koa ny tenany. Antanio amin'ny ministry ny intérieur par intérim ina nataony tany farafangana taloha ny fifidianana député reny le tenenina eo mampivory ny préfet sy ny chef district izy manome mibaiko. Zany hoe olona manam-pahefana moa izy dia tsy ananao mason'olona eo fa zay mpanohitra ve dia afaka andeha hibaiko ny draine DRS sy ny sisa resaka zazakely zany fa matony olona miteny an'izany zany nanareo ary mahalala eto ampovoana Tananarivo ary lehibe apokotany manao zay ataony dia rehefa nitainao dia nahazo baiko zay avy any aniza manabaiko azy Ngarakotovarivo eny nabaiko azy zay ry andosirany vao miresaka am'izay dia président sao dia hitany olona eto zay zavatra resaky ny olona tsy hovaliany rehefa samy olon-dehibe moa fa raha masena mahita azy zareo dia anontany izy inona moa zany monsieur le ministre natao farafangana talohan'ny fifidianana député fa mivoaka tao daholo ny feo rehetrarehetra fantatry ny olona zany resaky mamy reny dia makaiza loatra. Fandraisana andraikitra no nandrasana saingy Valborengina sy fanoliana andraikitra no nataony ny ministera voakasika nanamafy anefa ny teo anivon'ny génie fa manana andraikitra amin'izany ny ministera sy ny fitondram-panjakana koa tokony hojerena manokana ny momba io fampiasana olom-panjakana sy fahefa-mpanjakana io. Fa tokony ilazany marina ny fanjakana mahakasika ny tena antony na tonga ny fametram-pelany ny filohan'ny délégation manokana ho an'ny tanàna Antananarivo hoy ny filoha nasionaly ny antoko HVM androany. Betsaka ny vaovao momba ity fametram-pelana ity sy ny antony manokana izay voalaza tany aloha hoy hatrany ny fanazavany. Na misy na tsy mitsy ny kazy politika dia Antananarivo potika no misy amin'izao fotoana izao hoy hatrany i Rivo Rakotovao. Fanadihadiana eo amin'ny saritry ndatsariny tahiriny. Nivoaka tamina loharanom-baovao iray ny 4 ny volana Jolay 2024 lasa teo fa lasa namitahiraka any ivelany ny filohan'ny délégation manokana tanàna Antananarivo teo aloha Richard Ramanambitana. Nolazainy sekretera jeneraly eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra araky loharanom-baovao io fa sady tsy marary no tsy nametram-pelana ny PDS.
nanaitra ny maro anefa ny vaovao tamin'ny fiandohany ity herinandro ity fa sady nametra-pialana noho ny antony ara-pahasalamana ny floa délégationna manokana Antananarivo ka nahatonga ny fanendrena PDS vaovao malasa saina ny zava-misy ary tsikatra ny fanafenan-javatra manoloana ny fanapahan-kevitra ny raisiny hoy ny floa nasionaly ny Antokoasy VM Marivo Rakotovao. Naninona le PDS teo aloha zay ny fitonam-panjakana mba mila mangarara mba hijanonana amin'ny onono fa mampaninona miteny an'izany hoe nasorona izy azy zao ny antony ny teny moa izany ara-pahasalamana nefa tohatra n'izay ny tenena voalohany so dia sanatriny izany atao ohatran'ilay DG ny Jirama indray dia atao hoe mba mitady eto indray rehefa avy eo rehefa vita zay natao zany hoe manakorotana ny sain'ny olona fanjana fitonam-panjakana mba miteny zavatra farafahakeliny fantatry ny vahoaka satria zavatra lehibe zany soloinao le PDS lazao ary ny antony dia zay dia mitsotra marary izy dia marary ohatran'ny olona rehetrarehetra. Mampanahy ny mpanara-baovao no mety ho fisina ambadika manoloana ny famoahana tsy ambaratelo ny fidiram-bola eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra nataon'ny PDS teo aloha izao fanesorana azy izao. Isan'ny voaresaka manko ny momba ny vola avy amin'ireo orinasa munisipaly SMGD sy ny SMA izay nokian'ireo mpanolo-tsaina ho nanake-poka ny vola tokony hiditra amin'ny komina Antananarivo. Raha ny zava-misy hatreto fako misavovony tatatra tsentsina miteraka tondra-drano ho an'ny tanàna lalana tapitra potika izay no misy eto amin'ny tanàna Antananarivo. Tsy ny tanàna ihany no potika fa hatramin'ny toe-tsaina Zarilatra Zatra Baranainy sy Gabraraka ka samy manao zay saim-pantany rehetra mba ahafahana mivelona sy manao ny sitrany ahay. Izay koa no irosontsika tanteraka ao anatin'ny vaovao ho an'ny tanàna Antananarivo mamenatra no sady mampalahelo ny zava-misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy mendrika ny marenivohitra azy intsony hoy ny mpanara-baovao. Atao kilalao-njaza ihany koa ny fitantanana samy manao zay daniny kibony ireo tompony andraikitra tsy mijery ny vahoaka izay tompony fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana no azahoana mamadika ny pejy sy manarina ny tanàna Antananarivo miankina amin'ny fahavonan'ny olom-pirenena tsirairay nefa no azahoana manatratra ny tanjona. Fanadihadiny ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Andry Rakotomalala. Gabraraka tanteraka tsy misy azo ilazana ny marenivohitra na Antananarivo azy raha ny zava-misy ananimponina amin'izao fotoana izao ny mpanara-baovao. Potika ny tanàna, rava ny toe-tsaina, tsy misy intsony ny fifampitsinjovana ny maha-olona. Miamafatrany ny vokatry ny tsy fahaiza-mitantana, lalana potika, tsy fandriampahalemana, loto miparitaka, fitohanana ny fifamivozana, rano misy, jiro tapaka lava, santionana ireo. Anarana izy hoe izy kapitany rehefa amin'izay vohatra Madagasikara fa tsika tena miaina anatin'ny loto sortira tsy sortira rano mandoto tsy rano mandoto dia tena mampahomena izany mijerina Antananarivo amin'izao tsy Antananarivo intsony izay ny filazana azy tena hoe mampalahelo fandriampahalemana na ny resaka sosialim-bahoaka na ny resaka momba ny tanora na ny tsy fananana azy na ny tena tsisy varana tena mila fanarenana be le Antananarivo tena mila fanarenana dia mila olona matotra mila olona vonona vanina mila tokony anarina an'izay Antananarivo raha tiana hiverina ny afina varina mila verina. Niala ny délégationna manokana mitantana ny tanàna Antananarivo misy olo délégationna manokana iandraikitra ny asa mandritra ny efabolana eo. Atao kilalao-jaza ny fitantanana hoy ny fanamafisana tsy misy ny taberina indraikitra ho an'ny mponina Antananarivo manoloana ny tsy filazana ny zava-misy marina eto. Tsy misy antenaina amin'izay mpitantana vaovao hoy ny fanazavana. Tena kilalao an-jaza mandeha tsika ny maire teo iny tsika hoe mitondra inona dia mitondra voka-tsy inona dia inona ho an'ny tao anatin'ny hoe tambelona indraikitra ho an'le vahoaka mambohetra tsy misy tambelona indraikitra tonga amin'ny amin'ny vahoaka. Misy olontsika PDS tampitampikely dia tsy fantatra le PDS tsy hay marary tsy hay maty tsy hay velona tsika izany tena tsy fantatra ny vaovao fa maniditsidina eny amin'ny tambajotra tseratsera eny arintsika vaovao sa ve hoe kajikajy politika le izy dia tia nametrahana hoe tia candidat apetraka fanjakana dia amiko aloha tsy nahavaolana raha izay hoe telo-bolana efa volana tsika raha firy-taona tsy nahavaolana izay le maire teo izany ny ampy PDS teo tsisy vahaolana voba. Amin'ny alalan'ny fifidianana no ahazoana mamadika ny pejy sy manarina ny tanàna Antananarivo ao anatin'izao fahampotehana izao.
miankina amin'ny fahavonona ny olom-pirenena tsirairay no azona manatratra ny tanjona ho ny fanazavana. Raha tiatsika ny tena hiala ao anatin'izay andaotsika hifanetana, hifametanana, andaotsika anefa ny adidy. Dia itsika mahafantatra hoe iza ny olona tokony hofiditsika. Za tsy ana hoe izy na izy, fa itsika mahafantatra ny olontsika tsirairay hoe iza no hofidiko. Dia ianao mahafantatra hoe iza ny efa navita nanahoana n'Antananarivo taloha, nanahoana n'Antananarivo ankehitriny, manahoana ny amin'izao, mena ve. Tsy afa-miala amin'ny fizotry ny raharam-pirenena ny olom-pirenena vanina raha tia metraka fitantanana mahomby amin'ny fisafidianana olona mahafeno ny fepetra ka afaka hanova zavatra ho tombotsoany maro anisa. Fa izay fitarenan'ny olom-pirenena mahakasika ny tanàn'Antananarivo izay indrindra no manosika ny filoha Marc Ravalomanana sy ny ambopo ho an'ny fitiavan-tanindrazany ho hirotsaka ho kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Anao mafisiny fa tsy ampihemitra azy ny resabe izay ininy sasany aely amin'izao fotoana izao. Anao mafisiny ihany koa fa tsy ampiova ny fanapahan-kevitra izay efa noraisiny ny sakatsakana maro samihafa. Andao arahantsika ny fanadihadina. Efa mazava ny fanapahan-kevitra noraisiko sy efa nazahoako tsodrano dia ny ho kandida ben'ny tanàna eto amin'ny renivohitra Madagasikara ho ny filoha Ravalomanana. No mafisiny fa tsy voninahitra na seza no katsainy fa ny fanavotana ny renivohitry ny firenena satria tsy afaka hitazam-potsiny ny fahoriana sy ny fahasimbana misy eto Antananarivo izao ny tenany ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Kina ny olana amin'izany vao miary tena manompo mivoaka raha malala ny situation misy eto Madagasikara. Tsy mampaninona mihitsy zany. Tena ampinoko misy nanaovana lisy fa tsy ihany zany. Tsy mitsoka zany fa tena fanurotsaka dia rotsaka fa tsy mialala zany matikina ireo voaka zay le resaka mandeha tseroa. Zany teny rotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo ao miaraka amin'ireo mpanolotsaina izay matahotra nareo satria mandeha zay resaka zay. Isan'ny paikadina mpaompo ny fanarenana sy ny fitantanana teto Antananarivo nandritra ny naben'ny tanàna ny filoha Marc Ravalomanana ny tetikasa fanarenana an'Antananarivo na ny fara. Isan'ireo tetikasa apetraka voalohany io ravantany voalany ny tenany mba anafanganana ny fanarenana ity renivohitra ity ho iatrany ny fanazavana. Mazava ny tanjona apetraka ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny mahakandida ben'ny tanàna Antananarivo azy dia Antananarivo mendrika ho renivohitra sy sahaza ny mponina ao aminy. Tontolo fampianarana kosa indray azo sokajina ho fanelingelenana sy fanapahan-kevitra tampotampoka ny fanembatsembanana saim-bahoaka no anatsokajina ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay milaza fa 0 ariary ny fampidirana mpianatra amin'ny sekolim-panjakaina toy ny ambaratonga fototra na ny EPP izany. Maro ny filana eny anivon'ny sekoly toy ny fampidinana ny sekoly ny tampokarama ny ireo mpampianatra frama ka tsy misy vola kanefa tsy misy vola izay natokany fanjakana ho amin'izany raha ny fanadiadiana ka ny sara-pisoratana ihany no tsy maintsy hiantsoroana amin'ny fandaniana ireo. Fanadiadiana ny sitraka ratovina ambinitsoa eo amin'ny sary sirindatsariny ny aro-tanjona. Fampiadino, fanakorontanana eo amin'ny mpampianatra framo sy ny ray aman-dren'ireo mpianatra ny filazana fa maimaimpona tsy andoavam-bola ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra tena sahirana eny amin'ny EPP. Maro ireo ray aman-dreny no hevitra fa maimaimpona avokoa ny saram-pianarana manontolo. Ny saram-pisoratana anaran'ny mpianatra nefa no anefana ny tambo-karaman'ireo mpampianatra framo. Tambo-karama izay efa ela tsy ho voaloha, efa tsy araka ireo ray aman-dreny intsony araka ny fanazavana. Fanaovana tsinotsinon'ireo mpampianatra framo araka izany ity fanapahan-kevitra ity satria vitsy ny fandraisana mpiasa-panjakana kanefa dia milaza ny tompona andraikitra fa tsy andoavam-bola ny fisoratana anarana. Petraka ho olana ihany koa ny fantaran'ny filazana satria efa saika navita ny fanoratana anarana ny zanany ny akamaroan'ireo ray aman-dreny nandony saram-pianarana. Na misy arany vola alohan'ny ray aman-dreny ny mpampianatra framo na raisiko ny mpampianatra framo dia mbola tsy ampy eny fa ataontsika hoe ka hatramin'ny mois de juin anaran'ny mpianatra akory ny karama raisiny tsy matody an'izany akory. Tokony aloha zany ny premier ministre tokony recruter farafaratsiny satria raha ohatra ny eo aminay zao ny framo manobetsaka noho ny fonctionnaire. Raha mba ny recruter ndray na ny teny ary izy hoe 0 ariary dia mba tovy amin'ny dia tsy mampaninona fa ny mpampianatra tsisy recrutena nefa lazaina fa 0 ariary no alohan'ny ray aman-dreny dia fa tsy contradictoire be zany ilay zavatra tenenina. Dia ny caisse école izay natao ampandehanana ny
sekoly tokony mivoaka aloha ahafahan'ny mpampianatra miasa mialaky reny amin'ny fitaovana ho ampiasaina tsisy nefa lazaina fa 0 ariary inona zany no ampiasaina eo zany rehetrarehetra zany zany tokony tsy tenenana n'le hoe 0 ariary fa raha ohatra ny nenay manokana zao dia février mars efa atsasany raisina dia maika fa hoe 0 ariary dia inona zany zahay mpampianatra frama mba mananjanaka mianatra ihany mba manana tokantrano ihany tsy hoe ito l'école dia ito hoe tsy mandofo re mba misakafo ihany koa dia ny ray aman-dreny atao 0 ariary dia ny mpampianatra koa ve zany ahoana raha tsy ahivina dia ny volana septambra 2024 no nisy filazana pahabe maso farany momba ireo olona voaray ampianatra ary ny volana jona 2024 no azo ny fifanaraha-kasa nandraisana azy ireo ho mpampianatra mpiasa-panjakana 2020 izy ireo ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Fa lafa afatanteraka kosa mienjandro ny tady amina orinasa iray mpanodina plastika etsy Anosisato noho ny fahatapanjiro lavareny ka miantraika mivantana amin'ny rotonta izany. Nanao fitokonana fahobe ny mpiasa manoloana ny tsindry azo lena mahazo azy ireo raha ny fanamafisana izay nataon'ireo mpiasa miziriziry kosa nefa ny mpampiasa mba tsy hiteraka fatiantoka ho azy ireo izany. Tsy voava teny amin'ny mpitsirika ny asa ny raharaka niakatra teny amin'ny fitsarana ho an'ny misana ny asa. Afantatra moa fa ny fahatelo ny volana septambra ho avy izao no mivoaka ny didy amaritana ny sorodalana ho amin'ity raharaha ity. Andao raha tsika ny fanadihadiana momba izay eo amin'ny sary sy ndratsariny Andry Rakotomalala. Tsindry azo lena fanaparam-pahefana fanaovana tsinontsinona ny mpiasa izay no mbarany reto mpiasa reto fa ataony mpampiasa azy amin'ny fanatanterana ny asa. Tapahina manaraka ny ora isiny delestage ny karamany mpiasa ka zarara misy vola raisy ny sambolana mitrosa aza ny ankamarony. Lasa miasa sabotsy silady ihany koa ny mpiasa hanetsemana ny banga nandritra ny randro vokatra izay fatapahana izay. Tsy afaka mamonjy ny adidy aman'iretsy ny fianakaviana na mba akaina manao supplémentaire fa tsy maintsy miakatra ianao zany manao an'ilay supplémentaire mamena an'ilay ora banga dia raha fa tsy tratrana intsony ilay satria ekipa teny manao toran'izay dia tsy tratra mihitsy zany récupérer an'ilay ora dia rehefa tonga amin'izay farany volana tompo dia tsisy karaha maraisina intsony zany fa lasa moin dia pour zany zany rehefa mijery karaha reto mpiasa tao tany anaty anina satria manao pré bancaire izy dia lasa moin izy mbola ny banque moa zany dia efa miantony ny banque fa tsisy raisina intsony mbola nanany dia 100 000 ariary ny ambany indrindra le mpiasa reo zao tena tsisy mandray karaha reo tao anatin'ny volana efa nisy zany teto amintsika tsy nandray izay dia tena hoe ahoana ny fomba ivelomana ahoana ny fatranao ahoana ny ekolazy mpianatra ahoana ny fomba ivelomanao dia rehefa tsy tonga manao an'ilay supplémentaire indray zany anao mamena an'ilay ora rehefa sabotsy silady dia tapahany frais anao tapahany ronono tsy mahazo avance ianao dia ny fitoalana isaky ny ankizy amin'ny avance scolaire zany sao dia efa foana tanteraka iny izy zay mariana fa tsy omena fa avance iny. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpampiasa tapaka matetika anjiro amin'ny toeram-piasan'izy ireo mijana fetrany asa izay miankina tanteraka amin'ny orinasa ka miteraka fatiantoka goavana ho an'ny orinasa tsy vitan'ny orinasa intsony mameny ora-banga rehetra noho ny fatiantoka goavana. Rehefa natao zany ny totaly nisan'ny ora iasana mandritra ny herinandro dia hita fa tsy feno le izy dia manana ny asabotsy sy ny alahady amin'ny mpiasa anaovan'ny récupération ara-dalàna angamba izay zavatra izay fa ny zavatra angatahan'ireo mpiasa ireo zany amin'izao fotoana izao dia hoe tsy hanao récupération tsy amin'le récupération le ora banque izy fa aleo zareo zany rehefa miasa asabotsy sy alahady dia tonga dia atao toy ny hoe ora ambony apanga dia asabotsy sy alahady. Mahakasika any ihany koa hoe aleo le coupure indray ary rehefa ohatra ka le coupure ana courant mba zaraina anankiroa izany hoe ny atsasany efain'le mpiasa dia ny atsasany an'ilay mpampiasa dia io moa zany rehefa samy nandinika ny mombamomba ny ara-teknika sy ny resaka momba ny ara-ekonomika atao ny mpampiasa dia namoaka izy fa tsy afaka ny zaran'ilay coupure aloha. Ankoatro mahatsiaro atao ankilaba tanteraka ny mpiasa tsy voajanitsony izy ho mahoina manoloana ny fihetsiky ny mpampiasa tsy mitsinjo hoy ny fanafisana. Natao daholo ny fampirarana rehetrarehetra ratsokavina tsy fantatra tsonina voatsinjo vola fa dia resy lavo zay raha tsisy ary ny grevy izay nataonay androany sy telo andro androany zay vao mba namarina inspection hoe niakatra tribunaly le zavatra napetraka ka variana zay tsy mahazaka le coupure dia ndana miala avy hatrany
vao maika mampiasa tena hoe sorena artestre ary vao maika izahay tena zany hoe zay tiana atao hoe zany natao eto amin'ny orinasa fa tsisy lalàna eto ohatrany hoe anazy zany lalàna ohatrany hoe vao vidivoly lalàna io. Misy mpiasa ihany koa 13 taona ny asana kanefa tsy mbola voaram-piasa raikitra hatramin'izao. Mikarama 3 alina ariary isan-kerinandro na iray tsy ariary isam-bolana saingy mbola andrombiana ny tompony orinasa ihany. 500 000 isam-bolana mba homena anay mahazo 500 000 zay tompo nefa zay etaetanay mba teo fixe zay nefa ny amin'ny lalàna narakaraka ny lalàna mba 3 volana tompo no tokony raisina fixe nefa zay 13 taona hatramin'izao mbola tsy fixe foana temporaire foana fangatanay mba etaetanay dia zay zao amin'izao fotoana zao mijoro zao zay menasena sy fantatra hoe mahazo anay hoe inona ny ahazo anay menasena hoe raisina tsy asa tsony na efa ko mijoro ohatry zao satria zay na vao mijoro amin'ny fahamarinana dia mahazo sindry azy lena. Misy ny fifampirana teo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa hoy ny fanazavana saingy mivadika amin'ny fanekena nataony ny mpiasa. Nanamafy ny mpampiasa azy ireo fa azony mpiasa manao etsika ka nanome alalana azy ireo hitra amin'ny toeram-piasana. Tsy nahavany olana teo amin'ny rotonta ny mpitsirika ny asa ka andrasana ny didy avoaka ny fitsarana momba ny asa ny 3 septambra izao ka amaritra ny sorodalana ho tanterahiny rotonta manoloana ny zavamisy. Samy nanaiky an'io tamin'ilay voalohany dia amin'izao nefa ilay izy lasa mivadika ao anatin'ilay grevy foany tanteraka dia tsy haiko hoe aiza moa zany raha tena hoe tsirena ilay izy hoe any amin'ny côté an'ny rotonta. Raha makana zany aloha nisy fivadihana fifanekena ihany ataony zareo eo fa soroa mola ny grevy dia mena anazy ny toerana dia hita eo zany fa andrasana zany ilay hoe amin'ny 3 septembre hoe inona ny zavatra tena hitranga. Dia ny fitsarana moa ny tompo mandidy amin'ny zavatra rehetra dia samy manaraka ny rotonta. Tafiditra ao anatin'ireo fangatany mpiasa ankoatra ny fanafoanana ny fanapana-karama vokatry ny fahatapahan-jiro takin'izy ireo ihany koa ny fananganana ny komity ny orinasa. Raha ny fantatra nefa dia tokony atao anatin'ny ambolana voalohan'ny taona no manao izany fangatana izany ny orinasa raha metraka ny komity ao anatin'ny orinasa. Nanamafy moa ireo mpiasa fa anamafy ny fitokonany manoloana ny olana sidran'izy ireo amin'izao fotoana izao izay metraka mivantana amin'ny fivelomana. Fa isan'ny asa miroborobo eto amintsika amin'izao fotoana izao ny resaka fandokona fiarakodia asa isan'ny mamelona ankohonana maro izy ity raha ny eto amintsika sy ny hita endrehetra eny marika ivelany sy amantarana ny fikarakarana ny fiara ny fahatsarany endrika ivelany maro nefa ireo dingana arahina vao ampivoaka tsara ny loko hoan'ny fiara iray fanadiadiny sitraka rahatovonabintso eo amin'ny sarsiny ratsariny ny aro-tanjona. Asa mahavelona ny fandokona fiara dingana maro no arahana mialohan'ny andokona ny fiara miatomboka amin'ny fikikisana loko ny fiara teo aloha izany mba ahazoana mametraka loko vaovao. Manaraka izay ny fametrahana ny taratasy fanakonana ny faritra tsy tiana ho tratry ny loko izay vao irosonina ny fanombohana ny fandokona. Maromaro ihany koa ny fitaovana ampiasaina ao amin'izany toy ny taratasy, mastika, ny papier collant, ny papier vert ary ny fibre. Eo ihany koa ny loko izay andokona ny fiara. Mandalo eto avokoa rehefa karazana fiara na ny vaovao izany na ny tranainy. Sarotsarotra kokoa ny mandoko ny fiara tranainy raha mitahana amin'ny fiara vaovao satria mila fanamboarana ny vatan'ny fiara. Loko 5 kilao eo sy verni 4 kilao eo ohatra no lany raha andoko fiara Sprinter. Maharitra 3 ka hatramin'ny 9 bolana raha ela indrindra ary 3 andro kosa raha aingana indrindra ny faharetan'ny fandokona fiara izay miankina amin'ny habeny sy ny fahabetsahan'ny fanamboarana no mahaela na mahaingana ny fotoana. Lasa taona eto zany mandoko tomobile dia manao préparation complet dia manao resaka dressage plastique fibre zay zany zao dia misy karazany maromaro zao misy type samy hafa eto fa samy mandray tomobile fotsiny hoe te type andrana dia samy mandray ny azy dia eo zany zay zany misy eo amin'ny troupe ohatrany hoe eo amin'ny valo eo zany zay zao mety misy fa spécialité fotsiny hoe préparateur fotsiny izy dia misy hoe fampandoko fotsiny koa izy fa na izany na tsy izany le asa fanampiny zany matao le asa hoe mivoaka tsara dia tsy maintsy fanampiana le izy hoe izay tsy araka ny ray dia araka ny ray. Rehefa vidiran'ny mpianatra moa no tena tsy mampandeha tsena arakaraka ny fiara sy ny fikarakarana ihany koa ny sandany eto ka manodidina ny 9 tsiray tapitrisa ariary eo mandray vita izany raha kelikely ny fanamboarana ka manamora ny fahavitana azy. Mahatratra hatramin'ny 3 tapitrisa ariary kosa izany rehefa tena betsaka ny fanamboarana.
rehefa amin'ny fotoanan'ny fisian'ny asa aloha izy dia tena mahavelona fa rehefa tsisy ny asa dia ohatran'ny zavatra rehetra ihany izy ohatran'ny hoe fidiran'ny mpianatra indraindray koa hoe mandalo korizany firenena dia tsy dia mampandoko tômôbilina zany ny olona fa na tômôbilina tokony lokona dia tsy lokony fa ohatiny amin'izany ihany. Ny loko vita sinoa no tena ampiasainy eto noho ny fahamoran'ny fampiasana azy indrindra koa ny eo amin'ny sarany. Olana sedrain'izy ireo hatreto ny fanofanany toerana ka mampitombo ny vola mivoaka izany. Fa ankizy misy ronjato no nisitraka didipoitra fahobe teny Ambatomainty androany ary toy rampitso izany. Etsika sosialy izay tanterainy vokovokomena ao amin'ny distrika fahadimy izay efa fanao isan-taona. Natao izany analana ny fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny manoloana ny famoaham-bola betsaka loatra izay takina amin'izy ireo raha tianao asoavan'ny zanany. Tao rahantsika ny fanadihadiany Ando Miaratina eo amin'ny sary sindatsarin'ny Andry Rakotomarala. Farafakely ny 5 alina ariary no mila vonina ao am-pelantanana ny ray aman-dreny iray raha nao asoavana ny zanany. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fanafody, ny malabary sy ny kilalao izay tsy afa-misaraka amin'ity kolontsaina mamalagasy iray ity, ary indrindra iantohana ny fahasalaman'ny zaza. Manoloana ny fahasahirana ankehitriny, manararaotra miazakazaka mandeha amin'ireny didipoitra fahobe ireny ny ankamaroan'ny fianakaviana hialana amin'ny fandaniana betsaka. Manoloan'izany indrindra ary etsika efa fanao isan-taona rahateo ihany koa manamora ny fahafahan'ny ray aman-dreny amin'ny fanatanteran'izany Croix Rouge Malagasy izay misehatra amin'ny fitsinjovana ny maha-olona. Ankizy ronjato natao asoavana dia tia Ambatomainty. Mamaim-poana ny fandidiana, ny fanafody kosa no vidian'ny ray aman-dreny. Fandrina maha-olona zay tsy mafy tena miasahirana zany ny olona amin'izao fotoana izao ary tena fotoana mety indrindra zany izao mba hanampiana ireo sahirana ny amin'ity resaka hoe fanaovana didipoitra ity satria efa manaly ny fanatanterahana ny fanaovana didipoitra eny amin'ny toerana izay fanatanterahana izay dia tena hoe mety indrindra zany amin'izao fotoana vanim-potoana misy antsika izao satria tena sahirana ny vahoaka tena natao hoe tsy sivana mihitsy le satria araka an'ilay prinsipa ny Croix Rouge hoe fitandrona ny maha-olona dia izy fanampiana ireo sahirana dia anisan'ny tena hoe sahirana aloha zany izao no natsona manokana atao anatin'ilay izy eny na dia tsy sahirana ara misy amin'izay dia natsona ronjato isany no anisan'ny tena voankazo na mbola tratra aloha hatreto amin'ilay izy fa mbola betsaka ireo olona satria hoe tia soratra anarana foana be zany arany raha misy olona tena hoe tonga ao aorianan'ilay izy raisina entana avy foana zay le hoe tsy manavakavaka izahay. Izara roa ny fotoana no tanterahina io arivo io ny andiany voalohany tamin'ireo mpisitraka ary mbola hitoram-pitso etsy Ambatomainty izay misy ny mpitsabo manao ny asa mamaim-poana ihany koa. Tonga nanotrina ity fotoan-dehibe ity amin'ny mampitarika asa sosialy azy ny solombavam-bahoaka voafita ety amin'ny boriboritany ifadiny raha lambozafy milolona fetra. Ny tenany izay ny araba ireo ray aman-dreny ihany koa noho ny fahasoavana. Eo maresaka iraisam-pirenena dia nikian'ny Papa François ny tsy firarahina ireo mpifindra-monina izay manao viviriny eny miampita rano sy tany efitra mba handositra ny fanenjehana. Nandritra ny fiainana isan-kerinandro izy niaraka tamin'ireo mpino izay natao tao amin'ny kianjany Masindapiera dia niampanga ireo izay nanosika an'ireo olona sokajiana ho marefo ireo ny Papa François fanadihadiana. Misy ireo mpifindra-monina no miasa ara-dalàna kanefa dia ilika amin'ny fomba rehetra izy ireo, hoy ny Papa François. Nambara fa fahotana lehibe ny fihetsika toy izany rehefa atao ampahantsorana sy ampamendrehana. No mafisin'ny Papa fa ny tsy fifanarahantsika sy ny kolontsaina faniliana no mamono ireo mpifindra-monina. Nanintona ny sainy rehetra taminy hoe lasa fasana ny Mediterranée ary nilaza izy fa mety ho voavonjy ny ankamaroan'ireo maty ireo. Na izany azy dia niderany ezaka nataona Samaritana tsara fanahy izay miasa tsy akijanona ho famonjena ireo mpifindra-monina mandritra ny dian'ny Papa François. Ho any Italia manokana, nanamafy ny ezaka hampiadana ny mpifindra-monina any Italia ny Prime Ministra Italiana Giorgia Meloni. Nanao sy ny fifanarahana tamin'ny vondrona Eropeana, Tunisia ary Egypta mba hanakana ireo mpifindra-monina. Tsy hanandrana hiampitany Mediterranée, fanampin'izany nahatratra 5 taona ny fifanarahana tamin'ny Prime Ministra Albanais Edi Rama. Hanokatra toeram-ponjy any Albanie amin'ity taona ity ireo foibe ireo izay afaka handresana mpifindra-monina 3 arivo indray mandeha izay ampiasaina hipetrahan'ireo mpifindra-monina. Avotan'ny mpiambina ny morontsiraka italiana mandra-pikarakarana ny fangatahana izy ireo fialokalofana.
tapitra ny fampahalalam-baovao-tsika tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorona ihany koa ireo teknisianina nampita ny sary sy ny feo tamintsika tsiraray avy tany mametraka ny soavatsara tompoko lasy tompoko vavy.